Ambatovy Tamberibidy kiaza ny fanjakany. Ponina ao Ampasindava Sakatsiana Osibe manohitra ny tetikasa tsy fantapotitra. Fitsinjaram-pahefana mbola oely Madagasikara. Manatitra ny arabatombo kilasy tongo vavy tonga sindry ato anatin'izao fotoana ny fampalalam-baovao izao. Ampanajana sy ampitiavana no anasananao anaraka ny antsipriam-baovao hatramin'ny farany. Eo amin'ny vaovao ny toe-karena nanodinihana fandroany androany ateny amin'ny antenimiera-pirenena ny lalàna mifeny arenan'ny Kibontany na ny code minier. Efa nolaniny solombavam-bahoaka ny 12 meteo ity lalàna ity saingy nitondra ny antenimiera-dolona ny fanitsiana ny andin-dalàna 10 nandritra ny fivirina no tanterahan'izy ireo ny 17 Mey lasa teo. Fanadihadiana nataony Jessica Miray eo amin'ny sary sy rindran-tsary ny Tahirinena. Lantena nivony antenimiera-pirenena ny 12 Mey lasa teo ny lalàna mifeny arena Kibontany. Andin-dalàna 2 no tena ny adiny solombavam-bahoaka mafy tamin'izany. Ny fahatelo amin'ny 20 sy roanjato sy ny faraiky amin'ny 70 sy roanjato. Ireto lalàna ireto izay mirakitra ny saram-panjakana sy ny Tamberibidy ary ny fitsinjarana azy. Nodinihiny loholo ilay lalàna 18 Mey lasa teo ary nolaniny izy ireo saingy nitondrany fanitsiana tamin'ny andin-dalàna 10. Isan'ny nitondran'izy ireo fanitsiana ilay andiny ny faraiky amin'ny 70 sy roanjato. Mandra-piandra ny fitsinjaran'ny faritany, ny vola tokony ho azon'izy ireo dia ny filan-kevitry ny minisitra ny manapaka azy. Tsy sitraka mivantana ny ristorina sy ny aba ny komina fa mbola miditra amin'ny kitapom-bola mpanjakana indray araka izany. Izay anisan'ny adiny asam-bomiera sy ny solombavam-bahoaka mafy ny amin'ny tokony andefasana avy hatrany ny anjara ny isaky ny komina sy ny toerana ary ny faritra ny voahan'ny fitrandrahana. Niteraka ady hevitra teto amin'ny antenimiera-pirenena ny mikasika ity fanitsiana nataon'ny Sena ity. Le resaka zavatra andresan'ny namana teo dia mialatsiny hoe raha ohatra ka atahorana na resaka sécurité na inona ny vola izay miditra any amin'ireny vondrom-paritra itsinjaram-pahefana reny CDD reny fandaminana aloha voalohany indrindra nataon'ny commune hanatsara ny fantatanam-bolana izy. Tsy hoe le vola miditra ao anatin'ny commune dia andeha hoentin'le maire andeha hodany an-trano na ho anjanonao braony na piditra any anaty posiny. Ny mikasika ny capacité ny renforcement de capacité n'ireny maire reny raha tahorana hoe soigatra fa tsy mahay tatana le vola be hiditra ao dia anjaran'ny fanjakana, anjaran'ny ministère no renforcer ny capacité n'ireny maire reny mampiofana. Io ihany koa société civile manampy an'ireny fa tsy tokony atao sakana zany izay zavatra iray. Assemblée nationale dia fa itsika mandany ty roasin'ny vahoaka tsika raha vao miravaka fivorina ty. Tena za milaza amin'izany. Ny tsy resaka politika zany fa ny zavatra ampanjary zavatra tokony jerentsika amin'ny fandinihana ny lalàna tahaka izao fa ty lalàna ty rehefa miatra tsy azo ovana vetivety koa satria iarahantsika mahafantana fa ty code minier ty ny lalàna ela indrindra no nanomanana ananjy amin'ny tonga amin'izao. Be da be ny pitsopitsiny, be da be ny zavatra ny fakan-kevitra natao amin'ity vao tonga amin'ity ka za zany mitarika ny itsika solombavam-bahoaka rehetrarehetra mba hitazona n'ity version ny Assemblée nationale ty ary efa lanitsika izy ty tamin'ny teo. Ny dinety isan'andro traminandro na any amin'izy na dia hoe hoan'ny vahoaka, hoan'ny tombotsom-bahoaka. Efa hita matoa ianao monsieur le ministre ny adiny zavatra ty mba hoan'le vahoaka hoe mba inona no hoazon'le vahoaka amin'ny zavatra arenao Kibontany. Dia ady zany. Fa eto raha mbola itevenzay any resaka politika andeha satria ve le Sénat satroka teny ankoeto hoe Sénat ve nanao an'lizy dia hoe tsy fiarahana ny Sénat. Nangataka hivoaka ny efitrano ny vondrona parlementaire IRD nandritra ny fivorina ka nahato aloha ny fivorina. Zay fotsiny zavatra tiako tenena hoe raha hoan'ny groupe parlementaire izay hisitaka tsy voazao tsika mahafantatra n'ity lalàna ty fa nandeha travaux de commission io fa nandeha tany amin'ny Sénat io raha pita consigne nareo tadava zay fomba hafa fa mba mijanona mba tena misolombavam-bahoaka
fa raha ohatra ka teanao sena solombavan'ny senatsika dia aleo milatsaka ho senateur indray manaraka fa mampiseho mahasolombavam-bahoakantsika fa manala baraka loatra fa mamelatra ny zavatra mitranga eto e. Ny toy ny fivoriana avy eo nolany ny solombavambahoaka avokoa ny fanitsina nataony antenimiran-doolona ny voaka ny efitrano ny solombavambahoaka sasany. Izany hoe ilay izy zany lalan-tsaina hoe iza no apetraka amin'ny toerana manahoana aka hevitra ny vahoaka ve tsika dia ny fanjakana no akana hevitra sa aka hevitra ny vahoaka isika dia ilay olom-boafidy ny vahoaka no ataoko hoe filohan'ny komity akana hevitra lalan-tsaina ilay izy fa io mo fievitry ny eto anivony antenimeka aloha ny fandaniana iankanana hita teo dia tsy maintsy ny fanjakana foana no mandidy manapaka amin'ny anarany vahoaka zavatra miariary izay eto amin'ny tany sy ny fanjakana iarahantsika mahita fa na ny filohany na ny lehibe paritra ny hoe mbola olo-botendry ny fanjakana izany hoe tena mihidy giaza ny fanjakana daholo zany amin'ny fanapahana rehetrarehetra eto anivony tany sy ny fanjakana fa ny vahoaka dia natao hiaiky fotsiny fa tsy manakambara eo anoloan'izay. Tsy iverina anivony antenimiran-doolona intsony araka izany ity volavolan-dalàna laharana fa ohatraohatra 5 bara 3:24 ity. Manodidina izay vaovao izay ihany nanomboka tamin'ny volana septambra 2024 no tsy nandray intsony Tambejombidy avy amin'ny orinasa Ambatovi ireo komina 20 any amin'ny faritra Atsinanana sy Aloatra Mangoro tokony hisitraka izany. Saika miankina amin'ny Tambejombidy ho avokoa anefa ny fanamboarana fotodrafitrasa ho an'ireo komina 20 ireo. Takin'ireo ben'ny tanàna araka izany amerenana ny fandraisana io Tambejombidy io any komina eny fotony. Onjalalaina Ranaivo Manana Manu Randriamalala. Telo taona izay no nogiazan'ny fanjakana ny Tambejombidy avy amin'ny orinasa Ambatovi ka tsy mahazo intsony ireo komina 20 tokony handray izany any amin'ny faritra Aloatra Mangoro sy Atsinanana. Saika miankina amin'ny Tambejombidy alohany Ambatovi avokoa ny fanamboarana fotodrafitrasa ho an'ireo komina 20 ireo ary ny 30% ny vola miditra amin'ny kitapom-bolan'ireo komina ireo dia avy amin'ny Tambejombidy na Ambatovi avokoa. Misy fiatraika angoavana amin'ny fampandrosoana eny fotony ity fanagiazana atao amin'ny fanjakana ity raha ny fanambarana nataon'ireo ben'ny tanàna. Takin'izy ireo araka izany ny amerenana ny Tambejombidy ho raisy ny komina eny fotony. Ka nanomboka tamin'ny taona 2024 dia tapaka ny atao hoe restorana izay nalaona Ambatovi tokony hiditra any amin'ny kitapom-bolan'ny komina. Tao anatin'izay dia tsy nijanona fa nangataka fanazavana tamin'ny fitondram-panjakana ary nitaky an'izany zavatra izany ka ankehitriny hatramin'izao fotoana zao dia mbola tsy nivary. Fa be dabe ny ady izay natao kanefa mbola tsy avoaka an'izareo foana dia ho tapitra ihany mandahy. Tamin'ny fitondrana teo aloha izy io nandeha tsara tany amin'ny 2018 ana miliara misy le vola mivoaka fa tamin'ny septembre 2020 dia nitapahana nefa dia tena avitana zavatra lehibe dabe ao anatin'ny komina mihitsy ny fisian'ny vola io. Fa zavatra mampalahelo fotsiny Ambatovi miteny hoe voalohany ara-dalàna le restorana minier fa fanjakana mihitsy tsy mamoaka an'ilay izy ka anaovana antsoava aminareo mpitondra fanjakana mihitsy zany mba avoaka le vola anaovan'ny komina Tamberina ndraikitra ary mbola mafisiny ihany koa le hoe tokony amin'ny formation nareo raha lazainareo tsy mahay mitantana le ben'ny tanàna dia mafisina le renforcement de capacité an'le ben'ny tanàna ahafahany mitantana. Nodosiny ireto ben'ny tanàna reto ihany koa ny filazan'ny mpitondra aty amin'ny fanjakana Foibe fa tsy manana fandaranasa mazava izy ireo hitantanana sy ampiasana io Tambejombidy io. Misy amin'ireo olona manana tany voakasika amin'ny orinasa Ambatovi ihany koa no tsy mety mandohetra intsony noho tsy fisitrahana tombotsoa io. Nampanantena ny filoham-pirenena ny sabotsy lasa teo fa apetraka tsy ho ela ny faritra 720 eto Madagasikara. Tsy ny fitsinjarana ny faritra nefa no olana hoy ny mpanao politika fa ny tsy fipetrahana ny fitsinjaram-pahefana tena izy. Ny ankamaroany ny komina amin'izao aza tsy misitraka fanampiana avy amin'ny fanjakana Foibe akory. Fanadiadiana. Fampanantenana vaovao nataon'ny filoha indray ny ametraka faritra vaovao fa 420 faritra mampivondrona ny Maroantsetra sy Mananaravaratra. Tsy ny fitsinjarana ny faritra no olana hoy ny solombavambahoaka voafidy tao amin'ny distrika Anarivomamo fa ny tsy fipetrahan'ny fitsinjaram-pahefana tena izy. Betsaka amin'ny komina amin'izao tsy misitraka akory fa matsimbola avy amin'ny fanjakana. Izy any tsisy ninina ny mera natao amin'ny tanàna ny mera manko zao dia andrasa mera dia hoe tapitra koa mandaa mera dia hatramin'izao ny subvention tsisy. Dia zara zao zay komina kely mahavotra mahavita mamely karaman'ny mpiaso aminy dia mamatavavoaka zay fa zara raha misy an'izay fa tsy misy le subvention tsisy ny avy aty amin'ny fanjakana tsisy ny fanampiana
avoaka indray zao ny caravane santé dia décentralisation maka reny no tokony hoe kanefa renkeo hoe makareny le lalana potika daholo tsisy dia anao caravane io goudron zany nefa tsy any amin'ny goudron misy an'le vahoaka fanitsaha atreto mbola miady rery ny ankamaroany faritra sy ny commune zara fa misitraka fa matsimbola ny ristorona ihany koa zara fa voaray misy amin'ny faritra sasany no tsy mbola nisitraka ny ristorona avy amin'ny arenakibony tany nivoaka tao aminy hatramin'ny taona 2024 pejiny raharam-pirenena iray volana sy tapany sisa ny feptom-piasany fitondrana amin'izao tsy misy azo antenana intsony ny fampandrosoana 5 taona izy ireo ny teo tsy nahavita na inona na ina ho nisy olom-bavoamoaka tojosoa andriamampandry aka tsy misy andrasana amin'ny intsony Jessica Miray tahirinena no mitatitra izay vaovao izay 7 andro sisa no fotoana nanany ity fitondrana ity mialohan'ny fifidianana ray latsaka ofidiny indray 5 taona latsaka izay ny vita fampanantenana maro no natao nandritra izay raha tsy tanisa fa tsy nively rano voalohany dia ny fandripahalemana ny angovo sy ny rano fisotro madio any rehetra ny ady amin'ny kolokolo sy ny fitsarana tsy mitanila ampahany any ireo aiza ho aiza ny fahatanterahana izany amin'izao inona intsony no andrasana amin'ny iray volana sy tapany farany volana sy tapany sisa ny mahay amin'izao fitondrana izao tsisy ninona azosika antenaina intsony fa dia tsy maintsy amin'ny alalan'ny fifidianana no anovatsika zao fitondrana izao sy anovatsika ny fiainan'ny vahoaka malagasy rehetra tsy tsara riavy ka ho antsika zany zay matsiaro ka tena hoe zahirana zay matsiaro voan'ny trindra azolena zay matsiaro fa tsy manana zo fototra intsony na zo ho an'ny jiro sorany io na mananjo isakafo io na mananjo tokony amboly io tokony amorona orinasy io tokony hianatra io tokony no voatsabo ara-dalàna io ho antsika zay tsy manana fahafahana izay intsony dia izao ny fotoana zany ketrisa amadiantsika ny pejy fa tsy misy antenana intsony izao fitondrana izao tsy misy afa-tsy ny fifidianana ihany araka izany no ahafahana manova ny tantara ho an-5 taona manaraka indray fandraisana anjara lehibe ho any olom-pirenena izany satria ankina no avy ny taranaka iray manontolo vaovao manodidina ny fifidianana ny katona tanteraka tamin'ny 1 Mey lasa teo ny fandraisana anarana anaty lisy mpifidianana aneviny Fokontany ary tsy mandray anarana vaovao intsony izy ireo raha ny fanazavana nentiny se Fokontany ambany maso efa laseny amin'ny seny ny boky nandraisana ireo anarany mpifidy vaovao hatramin'ny 1 Mey ho an'ity Fokontany ity amin'ny folo zona kosa no tonga ny aniviny Fokontany ny lisy mpifidianana Vonjimaiky raha ny tety andro navoaka ny seny onja lalana raha ny avy manana mano randria malala tsy mandray anarana vaovao ampidirina anaty lisy mpifidianana intsony any anivon'ny Fokontany raha ny zavatra hita tetsy amin'ny Fokontany ambanimasy commune no zato andrefana raha ny fanazavana nentiny se Fokontany ireo mpifidy voasoratra anarana hatramin'ny 1 Mey lasa teo ihany no tafiditra ao anatin'ny lisitry mpifidy 790 ireo voasoratra anarana hatramin'ny feptaona farany ho an'ity Fokontany ity raisina ny anaty boky fandraisana anarany Fokontany ireo olona vaovao vao manoratra ny anarany amin'izao fotoana izao ny farana tamin'ny 30 Mey lasa teo ny fandroantana ny aran'olona ao anaty lista mpifidianana dia hatreo zany aloha nitazonay tsy mihoatra an'izay miandro ordre vaovao indray fa zay ordre vaovao indray zany aloha hatreto tsy fantatra fa mbola tsy tonga dia nivony Fokontany izay tsy mandray tsony mihitsy zany aloha zay hatreto raha hoe isoratra anarana izy fa raha hoe olona tonga vaovao hoe findramonina na ohatr'izany dia manana izay manana boky mitokana mihitsy andraisana andrena dity fa sy olona vaovao tonga ireny liste électorale aloha zany hatreto miainga hatreo mijanona hatreo 30 Mey zay ny farany 1er juin zany efa tsisy tsony raha ny tety andro navoaka ny seny dia ny folo jona ho avy izao ny hivoaka ny lisitry mpifidy Vonjimaiky ary manana 20 andro indray ny olom-pirenena anamarinana ny anarany ao amin'ny lisitry io eny anivon'ny Fokontany fanontaniana roa no napetraky ny KMF Knoe fanabeazana olom-pirenena mikasika ny fizotry ny fanatanterana ny fifidianana atao anatin'ny fanambarana an-tsoratra navoakan'izy ireo votoatin'izany sy ny daty mazava momba ny lisy mpifidianana sy ny fifidianana mamintina izay avitra Sondrebe sy Andry Rakotomalala namoaka fanambarana androan'ny firaisamonim-pirenena KMF Knoe makasika ny fandrafetana lisy mpifidianana sy ny tety andro mpifidianana izay mivaky toy izao raha ny voafaritra ny didim-panjakana laharana 220 tsipika 720
tamin'ny 1/12/2022 ny aingana mahakasika ny fanavaozana manontolo ny lisitra mpifidy eto Madagasikara dia ivoaka ny fahafolo jona izao ny lisy mpifidianana raikitra izay manan-kery manomboka ny 10 jona 3/2022 ka hatramin'ny 5/4/2022. Efa natsapa ny fizay KMF Knoe fanabeazana olo-pirenena fa ho sarotra ny anatrarana io data ny 10 jona io raha ny vokatra ny fanaraha-masina taonay no jerena. Ary fantatra izao fa mihitatra izany ary tsy hita farany. Iverina hiteraka ahy amin'ny olo-pirenena sy ny antoko politika ary ny mpisehatra maro izany. Eo anatrehany izany dia manao izao fanairana izao ny fikambanana mba hamohan'ny sy ny tetiandro vaovao mazava indray mandeha mahakasika ny dingana tsy maintsy mbola atrehina mandra-pivoaka ny lisitra farany. Mbola iverina any amin'ny fokotany atao fanaraha-maso fe ireo olona vao misoratra anarana. Isokatra mandra-pahoviana ny tena fara fisoratana anarana. Mitondra fitoniana sy fahatokisana ho an'ny rehetra ny fahafantarana mazava ireo dingana ho arahina ireo no sady zo mampatsiahy hatrany an'ireo tompona andraikitra maefa ny fikambanana mahakasika ny famoahana ofisialin'ny tety-androm-pifidianana mba hahitana taratra ny fahavononan'izy ireo. Natao teto Antananarivo ny 7 jona 2022 ny Bureau nasionalin'ny KMF Knoe fanabeazan'olo-pirenena. Hita taratra amin'ny fitondran-tena ireo mpanarady izao fitondrana izao ny tsy fisian'ny fitaizana ara-politika ao anatin'ny antoko. Maneho ny heriny sy ny faindreny antoko tim amin'ny zavatra rehetra ataony ny solombavambahoaka fetra lalamazafindolona tao anatin'ny fandarana miara-manonja androany. Toy izao ary ny makasika izay. Mpikatroka endry manara-dalàna ary tsy mivaona amin'ny toromarika omen'ny mpitarika azy ny mpikatroka tim. Profon'izany ny fahendrena asehoan'izy ireo hatrizay. Maro anefa ny sakatsakana sy ny hitery ary raha matahorana atao azy ireo nandritra izao fitondrana izao. Tsy miova fa mijoro hatrany ny antoko tim sy ireo mpanaradiany filomarika Ravalomanana hoy nambaran'ny solombavambahoaka vao vita etsy amin'ny boribory tany fahadimy. Nahita izany hoe manahoana ny fampitaizana tao anatiny zany atoko zany, manahoana ny fanajana zany fitsipika sy fanajana zany rafitry ny atoko zany, manahoana zany fampianarana azonao tao zany fa tsy ho an'ny olona taitaitra. Ohatran'le hitantsika hoe na ny filoham-pirenena io na ny minisitra io na ny solombavambahoaka fantatra reo ny olona tiako tenena fa mba tsy teneniko izy androany na ny gouvernoura zay tapoam-pahefana miraitsy kombakomba am'ireo satria ny resaka lisitra ianareo tetoko lisitra tany lisitra mifidy misy firaisana tsy kombakomba hitanay any fotony any tsy ny foky tany ao boribory tany fahadimy resahaka io complice zany tena zay de mbola mitovy am'lay teniko teo ihany. Rehefa mamme baiko anareo le tompona andraikitsy ny atoko ny fitondrana na le volomboasary na le solombavambahoaka na iza tompona andraiky mpanjakanao na olombofidy na olombotendry takio am'izay mitovy am'lay nresahako mahakasika ny mpitandro ny filaminana teo hoe izany taratasy ataovy baiko atsoratra fa ianareo aneko tratra farany eo nareo ny andomi-pokase io izy ny teny frantsay ianareo no adinina ary ianareo no izaka ny tsy fanarahan-dalàna natao ny lay nanome baiko anareo mba jerevo ihany le ho avinareo mba jerevo ny karieranareo jereo ny vady aman-janakareo tena tsy miambo efa mba nahita ve anareo solombavambahoaka va ty am'tiako Madagasikara na vitsy ary izahay nanao fietsika toy izany satria misy firaisana tsy kombakomba ao misy resaka fitakina vola amin'ny tsy ara-dalàna ao anatin'ireny fokotany reny rehefa nyresahana teto zany namanarina tsy misy mamme reçu reo olona any fokotany reny satria ataondrala fivelomana sy fanatanterahana ny basy besogne na ny fanindrindratsiny maka vola amin'ny tsy ara-drariny am'ireo vahoaka ny fotony any ataon'izy mianakavy zany any amboribory tany fahadimy de tena tompony zany ny fokotany anala mahitsy. Fa mahatratra 500 tapitrisa dolara na 400 miliara ariary ny fatiantoko ny jirama tamin'ny taondasa. Ateo amin'ny famokarana herinaratra 700 gigawatt io ka ny 720 fatiantoka teknika ary 770 kosa avy amin'ny taham-panarenana. Ireo taremarika ireo dia hita ao anatin'ny antota taratasy 722 722 ny Country Partnership Framework mamatotra ny fifanarahana ny banky iraisam-pirenena sy Madagasikara. Manamafy ny banky iraisam-pirenena ao anatin'io antota taratasy io fa ny fiankinany jirama amin'ny solika-lafo vidy eo amin'ny famokarana herinaratra dia mariky ny tsy fahaizany mitrandraka ireo angovo hafa mora vidy atony rano sy ny herin'ny masoandro. Mbola ireo mpamokatra herinaratra tsy miankina ihany koa anefa no mameno 550 isanjato ny famokarany amatsiana ny mpanjifa.
fa eo amin'ny vaovaony sosialy kosa indray manao antsoavo amin'ny mpitondra fanjakana maefa ny mpona ao ampasindava Sakatianosobe no ny fisolokiana orinasa milaza fa hanao ny tetikasa ny filoham-pirenena. Nanambara tamin'ny solotenan'ireo tokantrano 20 mahery ity orinasa ity fa nanofa tany 17 hektara amin'ny mpitondra fanjakana ka ariary 100 isaky ny metatra toradro isan-taona no alohany amin'izany. Raha honan' ilay orinasa hiala amin'ny tranon'ireo fokon'olona milaza ho manana ny foibeny aty Antananarivo moa io orinasa io kanefa tsy taty kory izany raha ny fanazavana Ravirazafimaina sy Mano Randriamalala. Araka nambaran'ireo mponina Sakaty dia nampanofainy fanjakana orinasa iray tsy fantatra anarana aty Antananarivo 100 isaky ny metatra toradro isan-taona mandritra ny 20 taona Antanimere 17 hektara mahery ao Ampasindava ao amin'ny nosy Sakaty. Nolazaina fa hanaovana ny tetikasan'ny filoham-pirenena ny toerana izay mahasarika mpizahan-tany betsaka noho ny fananany torapasika madio sy lava mandina 1 kilometatra mahery ary fanatodizan'ireo sokadranomasina. Atokantrano mandina ny 20 isa no mivelona amin'ny fizahan-tany amin'ny toerana io anefa rehefa nivoron'ny fokon'olona dia nanapa-kevitra fa toerin'izy ireo ny tetikasa ary hojerena manokana ny momba ilay orinasa tsy fantatra anarana. Toheriny vahoaka ny Sakatia amin'ny heriny jiaby ny fangalana tany Sakatia koa tsy mifanaraka amin'ny fokon'olo ato. Tainay mba avy aty fotony fagnatrika amin'ny fokon'olo aty ireo olo manana faniriana hangala ity Sakatia ity fa sy resaka ambadibadika any fotsy tsy hainay azovy ireo io tsy hainay azovy. Noho ny antsangananay société civile eto Sakatia no mitsindry mahazo fokon'olo eto Sakatia adoso amin'ny tanindreo sady tany ity zegny fanazoan'ireo zareo fankatoavana efa vita transfert de gestion izy ity le fokon'olo tsy azo atao tsinitsiny hoe adoso amin'ny tany na ny mpitrandro eletrika ela adoso satria fa maro ny asa nataonay eto Sakatia ny vatsiny famatsy vola iarovagna izy fokon'olo zay ndeha hoaiza ireo fokon'olo io andeha hipetraka anaty ranomasiny sa hipetraka amin'ny lagnitra zegny eritreritrinay hoe avy anay nitsangana eto niany ity manohana miaraka amin'ny fokon'olo zay. Mampiahiahy ireo mponina voakasika ity tetikasa ity fa tombontsoan'olombitso no akana ny toerana iveloman'izy ireo. Tsy mazava amin'ireo mponina raha teo ny tiany fanjakana sy ilay orinasa atao. Ilay tompona orinasa nilaza nanofa ny tany anefa tsy mahasamy seho vahoaka ary tsy hita ny tena misy azy aty Antananarivo. Mety ho noforonina ve izany ilay orinasa ho ny sasany natao ampangina ny fokon'olona ihany koa ve ilay hoe tetikasan'ny filoham-pirenena akasaina natao eo ho ny hafa. Tsy vao izao anefa no nisy tranga toy izao nandritra nefa taona mahery kely teto Madagasikara saika manerana nosy no misy fibotona tany-pokon'olona amina hektara maro ary ireo mahasamy miaro ny vahoaka amin'izany dia any Amponjavetrany. Miampitombo ireo olona voasarika amin'ny fanjifana sakafo akaiky lan-daty efa lan-daty mihitsy aza noho ny vidin'izy ireo ambany sy takatry ny fahefa mividiny akamaroan'ny olona. Misy fiantraikany-dratsy amin'ny fahasalamana nefa ny fihinanana ireny sakafo ireny izay mety hahatonga areti-kibo sy aretim-bavony. Mbola manjavozavatra amin'izao ny fandraisana andraikitry ny fanjakana manoloana ny fiparitahan'ireo sakafo lan-daty. Mbola maro ny ezaka tokony atao hisotrahan'ny malagasy sakafo ara-pahasalamana manaraka fenitra sy kalitao. Ankalazaina androany fitijona moa ny andro maneran-tany ho an'ny fiarovana ara-tsakafo ka nisany mankalaza izany isika eto Madagasikara. Onjalalaina Ranaivo Manana Mano Randriamalala. Miparitaka manerana ny tsena maro eto an-drenivohitra ny sakafo lan-daty toy ny menaka, ny vatomamy, ny biscuit, ny paty, ny dibera sy ny maro hafa. Amidy amin'ny vidiny mirary ireny karazany entana ireny ka voasarika hanjifa izany ny akamaroan'ny olona. Misy fiantraikany ratsy amin'ny toe-pahasalamana nefa amin'ny fihinanana ireny karazan-tsakafo ireny raha tsy teny efa tsy ny areti-kibo sy ny aretim-bavony. Ambany ny fahefa mividy malagasy amin'izao ka isan'ny antony mahatonga azy ireo voasarika hirona amin'ny fividiana sakafo efa akaiky lan-daty na efa lan-daty mihitsy aza. Mbola manjavozavo ihany koa hatreto ny fandraisana andraikitry ny fanjakana manoloana amin'ny fiparitahan'ireny sakafo lan-daty ireny. Mila arahanasa ny kabary izay atao ny mpiaro ny zom-panjifa satria anisany ankinian'ny vahoaka ny resaka sakafo. Misy entana tena tsy izy mihitsy amidy eny an-tsena, ny toerana ipetrahany, ny kalitaony, ny be dia be ny lan-daty sy sisa moa zany dia efa tsy tena intsony tsisy ny karakara, tsisy ny jiro. Reny zany le tena ianairana tompona andraikitra hoe mahafinaritra be le discours ny famelabela-kevitra samihafa fa ho an'le mpanjifa malagasy tena mipaika marina ve tsy tsapan'le tompona andraikitra foana le izy hoe vita le fankalazana isa-taona ve.
hoe andro rasipihana hoan'ny andro maneran-tany hoan'ny sakafo ara-pahasalama vitan'izay ve le izy fa aiza le fandraisandraikitra aiza le tena tokony atao ny tsy fanjifana ireny vokatra efa lan-daty na efa lan-daty ireny dia anisan'ny fandraisana anjara amin'ny famongorana azy fa olana iray ahafana miady amin'ny fiparitahana vokatra lan-daty ihany koa ny fampiroboroboana amin'ny famokarana anatiny izay fanosehana ny orinasa malagasy ihany koa misy zao entana teneniko anareo hoe miditra be ny importé zay koa le famokarana anatiny koa nisy mahatonga fa efa mividy miakatra rehefa mokatra eto anatiny tsika rehefa industrie eto anatiny tena apiroboroboana tsara dia manjifany anatiny tsika menakavy miakatra fa efa mividy fa ny importation maro be 20% sy 10% zany ny importation nefa ny makarary le entana ady mandava-taona ny ady atao amin'ny fiparitahany sakafo lan-daty ka tsy tokony hijanona fotsiny amin'ny hetsika atao mandritry ny fankalazana ny andro maneran-tany ny fitozona toy izao no natokana hankalazana ny andro maneran-tany ho an'ny fiarovana ara-tsakafo ka nisy nankalaza izany isika eto Madagasikara tanjona nisy trano ny vahoaka malagasy sakafo madio ara-pahasalamana ary manaraka ny kalitao sy ny fenitra ny vaovaon'ny fampianarana ao anatin'ny adina ara-panatanjahantena na EPS ho an'ny fanadinana baccalauréat ireo mpiadina roa etsy manerana ny nosy isan'izany ny eto Antananarivo renivohitra isan'ny olana sedran'ireo mpianatra ny faratsy ny fotodrafitrasa anaovana ny adina izay mety andratra nampimenomena ireo ray aman-dreny ihany koa ny tsy fahafahan'izy ireo manotrina an'izany any amin'ity fanadinana EPS ity raha ny fanazavana dia fepetrano raisiny izany mba hifantohana ireo mpiadina bebe kokoa Ravirazafimaina sy Mano Randriamalahy voaterina janona ny kianja fanaovana adina ara-panatanjahantena mahazatra eny Ankatso no ny aratsiny kandida 7 arivo mahery no tsinjaraina amin'ireo toerana 9 sisa azo anaovana fanadinana EPS ato anatin'ny farim-piadidina Antsimondrano Avaradrano ary Antananarivo renivohitra raha tsy avokoa ny ankamaroan'ireo kianja toy ny eto amin'ny ANS Peflo Venivadikely ny kianja Fiazakazana tsy maro toerana mahitsy intsony ary atahorana ampienjera sy andrarany mpiadina atsotoy ny taloha tsy maintsy manao kiraro ireo ankizy ANS Peflo zany izay hitantsika somary efa ratsiratsy ihany fa noezahana mba ahafahana manatotosana io fanadinana io dia noezahana ny nanamboatra anazy raha ny eritreritra anay zany dia hoe atao ao amin'ny stade Baréan centre anankiroa fa dia nitazomina ho centre ray tsirairay zany amin'ny stade rehetrarehetra miatrika azy nadritra ny Covid-19 voaterina ato ny taranja iraisana naverina kosa nefa izany tamin'ity taona ity noferina ihany koa ireo ray aman-dreny tsy hanatrika intsony adina ara-panatanjahantena fa mijanona ivelan'ny kianja Covid-19 nandalo teto amin'ny Madagasikara dia épreuve anankiroa ihany no nandefa 2023 ny verina ny épreuve sport collectif sy ny natation ary ny grimpé dia tamin'ity taona ity zany ny adina ny ankizy nanao épreuve anankitelo nanomboka tamin'ity taona 2023 ity ihany koa dia noraisina izay fepetra izay tsy ahafahany ray aman-dreny miditra ao anatin'ny stade fa afaka miandry ao ivelan'ny stade ireo ray aman-dreny ireo ny antony dia efa manomana an'ireo zaza ireo ho responsable isika sy ahafahany fanadinana mizotra ara-dalàna tsy ho voahelingelina mihitsy dia nampitoviana amin'ny taranjany anaty salle ihany koa zany ny EPS bac tsy azo atrehan'ny ray aman-dreny ireo ray aman-dreny ireo tsy afaka mipetraka eo akaikin'ilay mpianatra rehefa manao épreuve en salle izy ny zoma izao no hifarana ny adina ara-panatanjahantena ho any Antananarivo renivohitra nazoto ireo kandida hiatrika izany ary efa niomana amin'ny ankapobeny no tompona andraikitra ankizy fito kosa no fantatra fa nitondra voaka tamin'ny herinandro lasa teo ka nisy tamin'izy ireo no efa nampilaza miloha ary miandry ny adina ara-panatanjahantena antsoratra misy kosa tsy nahafantatra ny toebatany pejiny sosialy lalankely mirefy zato metatra no notokanana tao amin'ny fokotany Ambodimita boriboritany fahenina no ny fijalian'ny mponina indrindra rehefa fotoam-pahavaratra no antony hitondrany solombavam-bahoaka Tojosoandriamampandry fanamboarana an'ity lalana ity volany madidio ny solombavam-bahoaka nanaovana ity lalankely ity nanambaratra any ity solombavam-bahoaka ity fa tsy asany manao fototrafitrasa toy izao saingy latsaka anaty fantrana lalina loatra ny malagasy ny vaovaon'ny kolontsaina mahabe resaka nanomboka omaly ny navoafidy indray any Razafy Arson Francis ho filohan'ny filan-kefim-pitantana ny Omda na ny ofisy pirenena miainy zony mpamorona ny eo ihany no eo ary tsisy fiovana antenaina amin'izany hoy Samuel Ranantsona tamin'ny finday natao antery ny fividianana ary ny ministry ny kolontsaina no nanao tsindry
hoy koa sy jojoby namalmo omalmo no nataony fividianana ka isam-bato 1 amin'ny 4 no azony Razafiarson Francis andrasana antony satria marobe amin'ireo mpanakanto no manantena zavatra saingy diso fanantenana ankoatra izay dia manay ihany koa Samuel fa mety tsy anaiky ampandany ny lalàna vaovao ny adivan'izy ireo anatsarana ny omda ny ministera farany eo amin'ny maresaka avy any ivelany nampanay ny Vatican ny fahasalaman'ny lehibe ny finoana katolika ka voatery nodidina io tolakandro io ny papa Ray Masina François dia fanandalo tsy fahasalamana maro tatoato kanefa maneho hatrany mampitarika azy na eo azy izany itony fionana sy fitsidihana ataony amin'ireo firenena maro aorian'ny fandidiana azy after sony lehibe Andrira Kotomalala eo amin'ny sariny Euronews. Nodidina maika ny tolakandro teo tany Roma ny lehibean'ny finoana katolika romanina sady filohan'ny Vatican araky ny fampitam-baovao tany an-toerana. Fahatsetsenina ny tsinay na risque d'occlusion intestinale no antony fandidiana ary hotazomina fotoana tsy voafaritra any amin'ny hôpitaly ny tenany. Ny maraina teo dia mbola nitarika fitoam-bavaka teo amin'ny Saint-Pierre niaraka tamin'ny mpino katolika anarivo ny papa. Inona amin'ny 20 taona ity Argentin ity ary efa niditra hôpitaly matetika noho ny tsy fahasalamany. Ohatra amin'izany ny volana Jolay 2022 izay nidiran'ny 10 andro tany amin'ny hôpitaly mikasika ny olana tsinay be. Teo koa ny volana Martsa 2022 farany teo izay nanarahany fitsaboana nandritra ny 3 andro noho ny olana tratra. Aretina hafa ihany koa ny mahazo ny lohaliny ka mahatonga azy tsy maintsy mandeha amin'ny seza misy kodiarana na tehina rehefa mivezivezy. Ny 20 Mey lasa teo koa izy no voaterina najanona ny fionany noho ny tazo maherina azo azy. Manoloana izany indrindra dia efa imbetsaka izy no laza fametraha-pialana ary raha toa ka tsy misy fiovana ny fahasalamany kanefa no mafisiny fa tsy anaty eritreriny amin'izao fotoana izao ifanapa-kevitra io. Araka izany dia anohy ny diany any Portugal ny Papa Ray Masina ny fiandohan'ny volana Aogositra izao, any Mongolia sy Marseille kosa ny volana Septambra manaraka. Izay indray no malakatona ny fampahalalam-baovao tamin'ity anio ity. Mankasitraka fenanao nanaraka izany hatramin'ny farany. Orainao avy hatrany aorian'izao fampahalalam-baovao izao toy ny mahazatra ny fandarana ahoana marina Global News ary ny Sahilas zao. 65 la terre d'avant kosa no lohateny horonan-tsary indray amin'izay atolotry ny fahita lavitry ny NBS anao amin'ity alarobia alina ity. Ny tena ko mametraka ny veloma mandrapitavy indray tomboklasy tomboko vavy.